Merina ny fiarabanantsika eto tokatrano ireny tena koa ny ambasadreny Soasy Adiano no mandroza tokatranontsika ny amin'ny teny io tia fampianarana alarana fahaenina ambin'ny folo ireny fampianarantsika izay hoe iza tokoa ny tena marina ilay anaran'ilay Andriamanitra iray Yahva sa Yaho satria tena be dia be mihitsy ny maniny an'izany Yaho izany foana dia ahoana moa no mahatonga an'ilay olona nanao an'izay hoe Yaho izay. Inona tonga an'izay? Ny Yahva moa efa hitantsika tsara ilay Yahva zany. Fa mariko aloha fa izay olona niaraka amin'ny Yahva rery ihany no afaka amin'ny fahotana dia niaraka amin'ny Yahosoa. Fa izay ny olona niaraka tamin'izany Yaho zany na Yahova zany tsy afaka amin'ny fahotana mihitsy ireo na oviana. Fampanota foana ireo. Tsy hitantsika ny aratsiana ataon'ny olona ao anatin'izany sehatra zany. Tovy takan'ny hoe le ao amin'ny tontolon'ilay Jesosy ihany samy manao ratsy daholo. Izay ny tsy itovizany amin'ny Yahva mihitsy. Satria izany Yahva zany izay miaraka aminy tena afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony ary izay ny fanapolofona tsy azo resena mihitsy ary tsy azo toerina mihitsy fa tena afaka amin'ny fahotana izay miaraka amin'ny Yahosoa sy dada Yahva. Ka ny mamarina ny Yahva dia noho ny amin'ny fisiany Yahosoa niaraka taminy ny zanany ary io ilay niatona teo amin'ny fijaliana dia afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Avy any amin'ny dada Yahva daholo zany zavatra rehetra zany satria na ny fanahy masina avy any amin'ny dada Yahva no niainga ary hitantsika fa afaka amin'ny fahotana rava ny devolony dikan'izay. Ilay devoly izay nampanihotan'ny olona nanomboka tany amin'ny androny ady masaiva na ada maseva maty rava rehefa tonga Yahosoa izay ny raha ny dada Yahva. Noho izany ny fisiany fanafanany olona afaka amin'ny fahotana no fanaporofona fa marina ilay anarana hoe Yahva na hoe Yahva ary marina ilay anarana hoe Yahosoa satria tena afaka amin'ny fahotana ny olona. Afaka amin'ny fahotana ny olona. Dia miraso antsika etra moa Yahosoa hiaraka amin'ny dada Yahva sy Yahosoa manakariva zany tsika. Zao aloha tsika hijery hoe ahoana moa zany no mamarina ty teny ity? Dia misy teny manambara fa ny teny hoe W dia lazaina hoe fa O na hoe V. Satria mantsy le misy miteny hoe IHWH dia IHVH io ny sasany zany. Indao jerevantsika amin'izay indray mijery indray tsika ao anatin'ny tableau-nay no jerevantsika anazy. Manao ahoana ny tableau-tsika ato? Tsy maintsy izay foana mantsy jerevantsika ny fahamarinana hoe marina ve sa tsy marina? Akaiza moa ilay tableau zany? Izy ty. Jerevantsika indray izy aventsika zany le tetragramme. Iode dia vava eto amin'ity vava ity misy manao W ihany koa ho jerevantsika ihany izy dia ny he. Dia misy miteny fa amin'ny Hebreo tranainy dia W ny eo. Ary misy miteny kosany fa V ny eo. Izay aloha zany ny voalohany izay hoe ity hoy zany misy manao an'ity dia ho hazavaiko mihitsy izy hoe maninona no manao an'izao ary maninona indray izy rehefa V. Dia misy miteny hoe tsy misy letra V hoy ny amin'ny jiosy fa ity W ity hoy no atao hoe O famaky an'io. Dia ho hazavaintsika daholo indray hoy ity O ny famaky an'ity na hoe U. Jerevantsika daholo ny fahamarinana an'izay rehetra izay hoe tena mitombina daholo ve zany hoe tsy misy ny letra V ça n'existe pas. Dia jerevantsika amin'izay fotoana izay. Dia tsika tsy andeha lavitra be mihitsy nefa tsy misy zatra malaky ohatra ny Wikipédia. Ny Wikipédia no jerevantsika dia avy eo jery letra ho asehoko anareo daholo amin'izay hoe tena letra famakiana io tena V mihitsy io raha na W apetaka anao na V apetaka anao dia V foana famaky an'io. Ary hazavaina aminao mahatonga anazy atao hoe V. Izay no jerevantsika androany zany ho antsika eto an-tokantrano ary tena
mahafinaritra be ny anaratsika nyzany sary zany. Da ohatsika aloha amaky idivelina antsika ty sary ty fa amakytsika fanazavana kely eo anatin'ny soatra masina ty amiko tya ze fety amiko ty moa zava ho azy zany eo jerevantsika kely a tsy soatra masina moa zany fa misy teny eo jerevantsika kely a de zay ny tiako tenenina. Ao anatin'ny Wikipédia io a de hitantsika io zany ny hébreu, misy mantsy ny atao hoe hébreu ancien de hébreu ina koa izy io, hébreu ancien de hébreu moderne. De ho jerevantsika daholo ny tena fipetraka ny atao ina moa ny atao hoe oviana moa zany hébreu ancien zany no mipetraka de oviana koa ny hébreu moderne no mipetraka. Da aloha mbola jereny io tsika fa mbola misy anakio jerevantsika taloha ato a testé zao. Ity zany a de avy amin'ny wikipedia.org hitantsika ery ambony ry raha mba azo asona kely io titre io de asona jerevanareo hoe wikipedia.org ery ambony ery ao anatin'ny wikipedia tsy jerevanareo hoe azo asona ve le titre, asona kely le titre ngamba jerevanareo hoe wikipedia.org kely zany a mba ho hitan'ny olona mihitsy izy any amin'ny wikipedia nareo no mijery io a. Ao amin'ny wikipedia nareo no mijery a de alphabet hébreu de misy ohatra am'izay ambany caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien. Hébreu ancien mihitsy zany ty resana ty a, hébreu tany aloha zany zany hoe de ny caractère utilisé a ary ny fomba famakiny zareo anazy tam'izany fotoana zany a hitantsika eto a de zao le izy zany. Reto a le caractère tsy hita tao anatin'ny hébreu ancien araka ny voalazan'ny wikipedia. Marika moa fa ny wikipedia de zahata instance internationale ivondronan'ireo manam-pahaizana amin'ny fandiniana sy maro samihafa de ireo zany no navoaka an'zareo teo a de zao famakina anazy a le vava zany jerevantsika anazy le ve de le vava zany de io voalaza io a vava ny fiantsolana io a ary veny ny etom-bon'le vavan'zareo zany io tarahantsika mihity io zany ty io ve io a de misaotra hoe vava zany a raha tsy hita aloha nga malaiko sary kely a ny sary ny mampalaky azy foana mantsy a de mazava zany fa tena vava ny resany eto nefa tsika miadana mihitsy ny ty satria international no miaraka miditra am'ty resaky ty a de aleotsika zany araka hijery anazy eto koa am'izay votizay hoe ina marina tena dikan'io a ina marina tena fiantsolan'io a fa rahantsika mihita zany fa vava zany izy ty le izy ty a ataotsika menamena vava v a de a de petit v zao zany le izy zao ka rehefa metan'io zany tsika de hoe hitatsika eto zany fa tena vava ny fiantsolan'io a fa tsy ho aho zany fa vava ny fiantsolana azy zay mantsy le nivinle fiteny hoe wao le WAW de ozy hoe wao de mahagaga ihany olo izy fa nefany raha W sy ny azy zany a va ny fiantsolana zany tena izy a vava naiza naiza o resany ao de vava le izy zany de iverentsika am'izay le teny teo zany a mampitsika ao anatin'ny tohiny izy io zany de type abjad ozy ry zareo a utilisé comme alphabet zany hoe ny karazany io zany dia alphabet jiosy a sy ny karazany zany epokan'izy io a de tany amy taona moins 200 any vers moins 200 avant Yahosoa io izy io zany le izy eo vers moins 200 zany avant Yahosoa zay a de ny systèmen'izy io photo-cananéen, phénicien, araméen de ny hébreu mbola jery araméen tsika avy eo hoe ahoana ny famakin'io amy teny araméanina satria ahitanatsika ny araméanina koa ao a de ndreo ndray tsika edina atao ambany ato a satria misy écriture hébreu ndray jerevantsika io zany le vava zao le io a vava le wao vava ditra le vava ty vavakin'zareo hoe vava va hébreu tsy anainy misy nanao an'izay a fa tsy hébreu vaovao ay ny jerevantsika eto a de mbola hijery koa tsika karazany hafa atao ambany ao amin'ny alphabet consonantique de eto am'izay tsika niditra ao anatin'ny alphabet zany ty zao le vava ty a
io vava ohatsy izy na vava mihitsy zany hoe le oao zany tsy oao zany fa tena vava ny famaky anazy. De io vava io zany tany amy taona moins 220 eo soa de ve mihitsy ny fiantsoana anazy io ve. De verentsika arahantsika ry cadre iny atao ambony ato phonème zany hoe phonétique zany le izy ny fon zany ny phonème zany hoe ny fomba fiantsoana anazy zany de zay zany fiantsoana anazy ve ny fiantsonan'izy io mazava be io. Aleo zany tsindriko tsara ataotsika any indray aloha ve ny fiantsonan'io izy tany amin'ny taona moins 200 tsy hébreu vaovao zany izy fa tsy hébreu moderne fa tena hébreu tranainy zay io izy io io italomasotsika io hoe ve ny fiantsona anazy. Aloha dikako kely io de avery sokafana amizay hitanareo tsara io drany tsy mehaka tsy mety miseho koa izy zany zao io le ve de io le vavy io de averiko amizay le nakaiky teo nondro anazy aloha aleo ty iveriny eto io izy io zany de ty le vavy ty phonétique v dia vava vavy amy teny vao zany hoe vavy zany hoe ve mihitsy izy zany io hatramizay fa tsy zatrana hoe taty amin'ny hébreu moderne zany fa hébreu tany amy taona moins 200 mihitsy no teny hoe ve famaky an'io zany hoe ny fiantsona le IHWH na IHVH de tena vava mihitsy ny fiantsona anazy ve dikan'izay iava zay mahita tsara ataotsika zao tao anatin'ny Wikipédia tena mahitsy be mihitsy ary zany hébreu moderne zany kosany de voalaza ato indray ny aiza moa izy teo tsy tanaleny teo tery mikariko indray zany tsika aloha ny hébreu moderne indray asika aloha fa miteny hoe rehefa tafiditra le izy raha mbola sy tafiditra le izy de tsy miditsy nareo. Hébreu moderne indray aiza moa izy teo ato ihany tsika misy nakaiky indray jerevantsika indray somary mihanikely satria tena mijery mihitsy ny histoire an'izy mba fantareo mihitsy ny hoe ny hébreu moderne zany eka misy fotoana nidirany zany koa fa tsy hoe koa de tentenena fatany hoe hébreu moderne iny hébreu ohatrany ancien fa misy antony eto hoe hébreu moderne. Lao tsika hijery ny fomba fizotran'le hébreu ny hébreu misy naika zany mbola Wikipédia any ty Wikipédia any titira amity ampititsika ery amizay ny hébreu misy naika de tany amy taona 6e siècle tany hoany tamy premier siècle tany amy 6e siècle à peu près à la période du Talmud zany tany amin'ny premier siècle ka hatramin'ny 5e siècle zany hoe tany amy taona moins 400 tany hoany zany izy io tena nanomboka zay no nanomboan'ity resaka misy naika ty de taorianan'izay de ny hébreu médiéval zay le médiéval ndray zany hébreu médiéval tany amin'ny 10e siècle zany hoe tany amy taona plus 900 tany hoany zany de natanany diaspora juif zany tam'izany fotoana zany ao anatin'ny Wikipédia daholo nijerevanareo an'izay de tany amy taona 900 tany hoany jusqu'à hatrany amin'ny taona 20e siècle 1900 zany 1900 tany hoany de aveo ndray vao nisy ny hébreu moderne io tiany hébreu moderne io ambany io tatsika amizay au renaissance ou reconstruction de la langue dia article détaillé hébreu moderne izy io de tany amy 20e siècle une renaissance moderne sous l'impulsion d'Elzer Ben Yehuda tany amy taona 1858 tany zany nanomboka indray io sy ny taona 1922
izany hoe le hébreu moderna zany tsy mifandray mizatra ny ampianariko teo mihitsy, satria ny hébreu moderna dia tany amin'ny taona 1858 tany no nanomboka nandeha ka hatramin'ny 1922 io hitantsika io. Hébreu moderne zao ny titre voalohany de 1858 à 1922, satria misy miteny hoe lay lettre V dia any hébreu moderne, marina fa teny hébreu moderne mihitsy miteny an'io, fa ny lettre V mihitsy ny teny hébreu ancien mihitsy no miteny an'io de nasehontsika teo hoe V ny fanonan'io araka ny Wikipédia. Ka na iteny vava nareo hoe WAV, na iteny vava tsotrynareo a dia V foana ny famakinan'io. Zay le izay. Ka ndrondretsika riditra indray amin'ny fanazavana anankiray indray a, io moa tsy de lava tsika manao antetsaka ty fa vetivetika any a, hiditra indray tsika amin'ny fanazavana anankiray a. Ato amin'ny lettre hébreu moderne indray no jerevantsika, tsy ny ina moa le hoe ao amin'ny araméanina zany. Ty zao ny teny araméanina, avoakantsika eo ny teny araméanina io. De ty zao ny vava ty. Io izy io a, tena vava no mipetaka eo fa tsy haiko ny AWAV zany fa tena vava mihitsy ny a. Ary raha vao miteny vava tsika ka VAV no misoratra eo, de ve ny dikan'izay ny anaran'izy io fa tsy haiko ny ho zany io. Tsisy an'izany mihitsy. Anda ino alphabet hébreu tany amin'ny taona moins 1500 io a, avant NE, araméen temps moins 1500 io. De nahitatsika mihitsy ny hoe tena vava ny fiantsoany zareo an'io a. Fa tsy haiko ny zany W zany na hoe oa, hoe o. Satria misy manao le o mantsy zay na ve le yao io le novain'zareo o le vava, de tsy afaka mifahotany ianao re zay aloha ny zatra misy. Fa tsy misy an'izany hoe vava de W de égale o, fa V foana ny famakinan'io. Zay no mahiava azy, ary zay miantso iava afaka mifahotana, fa zay niantso iao tsisy afaka mifahotana fa nandeha any amin'ny lalana tsy fandeha. Nanota niteniteny foana ny tandrana didi folo, zany daholo zay niteniteny foana rehetra mikasika an'io anaran'io. Nefa de izy ihany mahita ary amin'ny boky ary hoe rava ny didi folo, magaga ihany nge le olona. Zay zany hitantsika araméanina mihitsy io teny io, araméanina tany taona moins 1500 de io izy io vava ny fiantsoana azy io hoe amin'ny terme hoe V zany, hitantsika tamin'ny Wikipédia teo ihany. Ndraintsika zany hijery hafa indray a, araka ny zatra efa hojerevantsika ato foana zany, alphabet araméen impérial ty ndray misy anankiray ty a. Io zao ny alphabet impérial araméen impérial zany a, de hitantsika eo ato ambony moa zany. De ty ny hébreu carré hébreu archaïque eo ambony io, le tany aloha tany koa ny dikan'izay zany a. Raha tsy hita tsara moko izy fa le raha manijery hafa mihitsy ny a. De ny tiako tenena amty mantsy hoe hitanareo le terme vava, V ny fanoratana anazy ty ambany ty, zay tiako avoaka aminareo io. Io le izy io vava, na ny hébreu carré na ny hébreu archaïque, na ny ino moa araméen impérial, de miara-mamaky fa V ny fiantsonan'io. Io raha tsika mahita vava be. Asona keo ngany le WhatsApp eo azafady raiky izy mahita any an'io, sona keo le WhatsApp de io tareo fa vava V ny fiantsonana azy ty hitantsika mazava azy. Vandravandra be ty mihitsy ny hoe io vava le V, le vava io zany V de hitantsika mihitsy ny fa na hébreu carré efa nisany traneny any izay, na hébreu archaïque de io ihany izy io miaraka amin'ny araméanina, nampiarany amin'ny teny araméanina zany, de nilaza mihitsy mazava mihitsy io fa ny lettre vava de natsoina hoe V fiantsonana azy io. Faharoa zany zay nahitanareo anazy tsara zay. De ndrondretsika jery zavatra fa raha mbola misy tokony resahana, de toy ihany moa zany ny hitatsika teo iny. Reo jery hafa ndraitsika raha ohatrany ka mbola misy tokony ho jerevana.
Ty le teo zany. Ty le teo fa somary diso le teo a. Ny teny voalohany taminy zany phénicien, satria avy amin'ny teny phénicien ny teny hébreu mifanakaiky be ry zareo. De avy amin'ny phénicien koa misy nifandray amin'ny greka koa izy a. Zay le teny greka zany a, reny phrase apetrany reny. De ao ny araméen koa rehefa avy eo a, ny araméen impérial ou paléo judaïque, zany efa tany aloha be tany zany. De ao indray a ny hébreu carré archaïque, io zany hoe deux formes nomeny a, de ny farany hoe hébreu carré moderne, zany hoe samy manana ny plasiny zany io zavatra eo a, samy manana fomba, zany hoe ny ray mbola efa ela be tany a. De ny ara mametraka daholo zany rehetrarehetra ty ambany ty am'izay io izy io a, fa ny lettre vavy a ore azo averiko tsara. Io ny lettre vavy a, tam'izay nytenentsika teo iny a, de tena ve mihitsy ny fiantsolana azy, io hitatsika io, zay ny tiako aseho teo hoe tsy namorona mihitsy ny taminareo zany fa tena ny marina mihitsy ny izy a. Moa zany makely an'ity zay tsy mety manda be le izy, tsy haiko hoe naninona nga io e. Io fotsiny izy zany hitatsika mivandravandra be hoe le he zany a mba nio mentsimensy be io a, de io tsy e fa le vava zany a zay antsona vava izy io a, de hitatsika tsara mihitsy hoe fa ve ny famaky an'io a, na tany amin'ny araméanina na tao amin'ny hébreu carré a, de miara-mamoaka mihitsy ny favava le soratra zany. Ka izany le zany no tenako amitsika hoe tena vavy an'io, ary ny Wikipédia mihitsy ny ara no nyteny an'izay a, hoe vava ny fiantsoana an'io, fa tsy misy akoatran'izay. De ndazy hoe jery kely mbola misy hafa indray a, mahita tsara iny angamba rehetra rehetra, de ndao tsika jery indray a, de mbola misy hafa indray a. Indray moa tsisy anarana ty, raha vao tsisy anarana de tsy de meko atsika, satria fa be de be mihitsy ny ato rehefa misy anarana ty zao ny very, de ngambany efa ampy kosa an'izay. Aletsika ao ato a, ty koa mbola misy hafa ty a. Somary mikaroka foana hoe aiza ny misy vava ho hitatsika. Ty ndray zao misy anankiray ty atsika ampidirina am'izay teknisianina. Ty ndray zao mivava zao hébreu alphabet 4 zany. Ty moa zany efa presque moderne ihany fa tsy mampanina fa avoakatsika fa ny lettre vava de tena ve mihitsy izy io. Io hitatsika mivandravandra be amin'ny sary mihitsy hoe vava égale ve mifanoratana anazy zany. Zay. Ary ao anatin'ny Bible mihitsy ny hoe Israel Bible, ty ao anatin'ny Bible ny Israel mihitsy ny tanany io fa tsy zako ny namorona an'io a. Aneo moa zany na mamorona koa na tsy mamorona, ny marina tsy mety marina, efa nanometsika ny tany amin'ny taona moins 200, de nanometsika ny amin'izao vaninany zao fa voatazona foana ny lettre vava égale ve a, io zany a ny terme hoe yava ny marina, fa raha vao terme yahoo zany tsy marina zany, satria namadika an'le ve vavy izy nataony hoe yahoo, de lasa W zany teo de lasa hoe ho azavaiko amitsika na tonga an'izay rehefa avy eo a. Fa nanazava tamitsika hoe ny teny rehetrarehetra hitatsika teto a, de manambara daholo fa le terme hoe W zany na ve a, de tsy ve tsy ho ny anarany fa ve ny anarany, tsy niko tsara, tsy ho ny anarany fa ve. Otrika ama fa azontsika tsara am'izay le izy a, de mba tsy hanaonao foana mihitsika na amin'ny lafindray na amin'ny lafiny ray. Ka navoan'zareo nao an'io zany le teny latine, donc hoe avetsika tikatra amin'ny ina moa, tamin'ny alphabet phénicien, tao am'le teny latine navoan'zareo, satria novain'ny teny latine o le izy a, de novain'ny teny latine v le izy a, de novain'ny teny latine W le izy a, ary misy teny latine manovan'io Y koa raha tena izy, de zay ny navoan'zareo. Donc avakitsika ty a, hoe tato amin'io teny latine ty navoan'zareo a, tao amin'ny fandikana teny hébreu alphabet phénicien. Ny phénicien mantsy hitatsika teo le tao alohaloha teo, so mantsy reo miteny hoe mba jerevy kely ny alphabet phénicien, hita daholo zany alphabet phénicien io zao a. De ao amin'ny alphabet phénicien zany a, de hitantsika mihitsy hoe ka phénicien zany moa tsy hébreu a, mariko fa tsy hébreu a, de manoratra ny Y izy na o ty U ty zany, mariko ny fa tsy teny hébreu na raha tsika fa
tsy teny fenisiana no raha tsika fa teny hebreo tranainy ka ny teny fenisiana manao an'ity vava ty hoe u na y zay no manzeo anazy u tena u mihitsy ne u de ato amin'ny teny latina am'izay le misy an'le hoe sady misy f io a misy u io a misy v io a misy w io misy y io zay zany izy de lasa miovaovy eo le teny a de mifangaro amy teny latina ny afarany de lasa u lasa v w y misy f akory miara ka ireny nefa ny hoe teny finisianina le izy ka mety tsy doka ny teny finisianina le olona de navady ny teny finisianina u le izy teny izy fa tsika tsy mamaky teny finisianina fa ny teny finisianina mifandraindray amy teny hebreo fotsiny fa tsy midika hoe egalina teny hebreo fa rehefa nijerevantsika ny teny hebreo zehitra na vokatsika teo zany a na ny teny aramianina ny aramianina ny teny akaiky satria i abrahama eka aramianina e tsika hijeren'zay teny zay tokoa e somary jerikina zay aramianina zay tsika tokony hitato ihany aloha zay aloha ka roa kely misy ny hoe somary jerikina zay teny zay tsika aloha raha miexiste ndray ato aloha tokony misy an'izay ato a satria na zany abrahama zany ke tena tsy hitako mihitsy ny le teny fa nefa de mankariko an'izay any taloha fa zareo aramianina zany ny tena nanakaiky ny teny hebreo zay ny tiako tenenina zany azainy tena tsy hitako mihitsy moa le izy zao hoe aiza marina le izy tena tsy hita mihitsy le izy fa nisy fotoana nahitana an'izay mihitsiny a de ohatrintsika le teny zany tena marina hoe na ny teny rehetra rehetra eto ara de manazava be am'izay ny dika teny maro samihafa zany fa le io zao le aramianina hitantsika ty ampidiro kely hoe tena vava ny famakinan'io le andesantsika teo a io izy io a vava ny famakinan'io zay ara vao vava zany a de ve ny famakinan' zany amin'ny hebreo io zay ny apetrako amitsika zany zany hoe jery hafa raha mbola mahita hafa ndray satria ohatra misy hafa maromaro mbola nijerevako zany raha ohatra ka mbola atona tsy atsony ndazoko re jerevantsika Deutéronomia sodimao ihany 26:5 Deutéronomia 26:5 Deutéronomia 26:5 Deutéronomia 26 andininy fahadimy ty sirianina ty de hita hoe sirianina mpanjenjena ny raiko ka nidina tany Egypta izy de nivahiny tany mba amin'ny olombitsy ary tany izy no tonga fina lehibe sy mahery sady maro izy ka nidikan'le sirianina moa aramianina dikan'le sirianina zany leoke sokafako manontolo ty raha ohatra ka mivoky ery izy ohatrany tsisy sirianina de aramianina dikan'izay oke jerevantsika eo amin'ny atao amin'ny baiboly ato hoe aramianina sirianina Deutéronomia firy izy toeraka izy 26 fi 26:5 de ary ambany riny misy an'izay teny zay hoe aramianina io zao hoe ry ambany ary hoe aramianina misy petiteny le hebreo de hoe aramianina ery ambany ary afaka mijery taloha ny teny any amin'ny baibolinareo hoe aramianina zany zany hoe sirianina ny sirianina zany de aramianina dikan'izay a ka i abrahama zany de sirianina na hoe aramianina de ilay matonga ny hoe mijery an'le teny aramianina tsika de atao amin'ny teny aramianina ny hitantsika fa le letra vava zany a de tena vava mihitsy ny fiantsoana azy hoe ve ny fiantsoana anazy zany
dia mazava be raha amin'izay ny hevitra zany zany fa tena soratra masina mihitsy no miteny fa miara-mianina dia mamonina ny anarana hoe vava amin'ny teny hoe vava zany ve ave zay ny fiantsony anazy fa tsy koa ny hoe lasa mivadika ho ka ny zareo moa zany noho ny am'le satria le tena jeontsika ny hoe ahoana ny fomba famakina an'le ve zany na w a de ny famakina anazy a de tena ny vava de ve mihitsiny ka raha misy miteny hoe tsy misy letra ve ny hebreo a de olona mpandainga velona mihitsy zany fa misy letra v be ary ndeo raha ventsika vakina tsara hoe misy letra v mihitsy ny hebreo a ho an'izay miteny hoe tsisy letra v zany a de olona mandainga velona zany jevatsika le wikipedia teo raha ohatra ka naventsika vakina le wikipedia de misy letra v mihitsy ny hebreo a ary ancien hébreu mihitsy nyty hébreu ancien alphabet hébreu caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien zany tia araka ny voalazana izy moa ny hébreu ancien de tena misy mihitsy ny vava io a io fandraisantsika io izy io le vava io kaiky ny he io a de eo kaiky ny zahinina io a de io le vava io de io vava io rehefa midinao ambany am'izay tsika vakina am'izay izy am'teny hébreu a histoire écriture hébreu zany antsy ao aiza mo iziny ato ambany ato iziny de alphabet consonante hoe valeur phonétique zany de miditra am'izay tsika hoe ny fahamakinan'io ato de mazava-be mihitsy ny le vava nomeny tsaratsara ato mihitsy vava io le vava hitatsika taria io le vava de nomeny ato tsara mihitsy ny fatenany famakinan'io de ve io mivandravandra be ngezabe mihitsy ny ve ny famakinan'io io ka raha misy miteny hoe tsy misy ve zany ny hebreo a aza miteniteny foana ny hebreo tranay ny mahana letra ve mihitsy ny izy a ary vava ny fiantsona anazy io hitatsika tatika hatramin'ny voalohany tatika hatreo iny io hoe caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien de ty le hébreu teneniny tya le consonne de l'alphabet hébreu a ireo daholo ary izy zany a de misy an'io vava io ary ny teneniny mihitsy ny hoe vava ka reo avakina am'izay io vava eo ry ambany aria de ve de raha tsika mety mihitsy ny zay any misy tsara mihitsy ny ve amin'ny baiboly tranainy fa tsy koa ny hoe le w vakina hoe o teza koa zany namoroanareo an'le ona izy ary hoe w ka ny w zany a tsy ny raha miany nge tsy manana teny hoe w zany tsy tsy teny hoe w fa va fotsiny fiteniny v fa tsy teny izy hoe w fa ny olona rakaraky ny hoe mandika an'io teny iny mahatonga anazanao w a ohatrany hoe zareo anglisy mandika an'io de ataony hoe w fa raha ohatrany hoe français ny tonga eo de ataony hoe v de zay natonga an'io problème hoe w sa ve le izy noho ny am'le fandikaniny zareo manam-pahaizana nikariko atany a de nataony w le izy fa rehefa jerevana am'izay nefa ny tena original ary am'teny hebreu ry a ve ny famaky an'io ary zao zay nanonina iavany no afaka tamin'ny fahotana ary tsy manota intsony fa zay nanonina iaho kosany a nyrotsaka atao anatin'ny fahotana zay le izy de ndao jevantsika am'izay ny afandikana maro samihafa nataon'ny olona hoe avy aty le teny ve zany a za jevantsika kely izy a izy hoe misy alphabet oriento ancien de tatsika an'le hoe hébreu carré any koa izy areo samaritane de ny rabinika de ny valeur numérique any a de ny ty tsy ditako tsara ty maniny hébreu ty de jerevantsika ndray ato a ny ao anatin'ny hébreu carré any atatsika hoe ny vao ny hoe vava zany nataon'zareo hoe vao dia ve ny fanoratana an'io io ngezabe io valeur an'izy zany rehefa soratana zany de iny ty ambony ty le valeur ambony io a de rehefa soratana izy io a de mamoaka ny hoe v io hitatsika tsara mihitsy ny hoe v ka mazava be zany fa rehefa mijery an'le soratra hebreu tsika de tena mahita mihitsy ny hoe ve ny fanoratana an'io a zany hoe tsika jery hafandray tsika aloha ty mbola manana maromatsika ny amin'io de leo jevantsika tolo maromaro ato a
Jerevantsika rehetrarehetra ny tokantrano any. Eto indray zany tsika aloha. Ty rehefa hitantsika teo tia, tiako efa hitantsika teo tia, ety efa hitantsika teo le oay ezandray ny sasany ary. Mbola misy hafa koa any, tasika hoe mbola tsy eo ka ty aloha ty. Ato le izy ty kay. Le comparaison-ny grika ty, vao ny fiantsony anazy, vao obsolète ozy izy. Zany misy fiteny tsy tena mipetraka tsara fa aleo aloha tsika hijery hafa indray. Jery hafa indray tsika. Satria tena tsy maintsy mijery an'ity mba ahitanareo hoe tena misy fiteny maro mihitsy ny manapirofo an'izany. Fa tsy kony hoe tsy misy teny maro manapirofo an'izany fa tena misy mihitsy manapirofo an'izany. Fa tsy kony hoe tsy voapirofo le izy. De le fanapirofony ity mihinanareo ity. Iny moa zany tsy misy ty fa tsy de misy ty anakaiky aty. Zany hoe jery anakaiky aho mbola misy hafa koa any. Satria hoe maninona hoe inona zany mahatonga anao mitazona ty be ty satria hitako le iziko. De mijery aho hoe ty daholo misy an'itony de jerevantsika le izy. Zany hoe tsika jery anankiray indray. Zany hoe mijery an'le lettre foana zany tsika, hoe lettre fanamporofoana hoe tena misy mihitsy zany le fifanonona hoe vava ve zany, de zay io omeko atsika io zany amin'izay tenin'olona be dia be mihitsy. Efa nanome moa zany teo hatrany amin'ny Wikipédia nomeko anareo de nazy tsika moa jery hafa indray fa mbola misy hafa fa tsy hitako ny naleny tato. Aiza nga izy iny? Tsy ato mihitsy le izy fa nakaiza nga iny anankiray iny. Nazy indray hoe tsy hita mihitsy nalena izy. Nasika aloha manana faharetana kely satria manapirofo mantsy za io. De zay no mahatonga antsika hoe antsika jery anankiray aloha fa tena tsisy tsy jerevako ohatrany tsisy izy daholo fa ohatran'le fanoteneniko teo ihany fa tena misy hafa mihitsy ihany. De jerevantsika kely ihany le zany sao de ato. Tsy ato koa le izy. Aiza indray zany tsika? Ato ve? Ozy elabe zany izy manao an'izany fa za mampianatra mantsy de tena mandresy lahatra mba tsy hanao foana intsony nareo hoe tena nisy le zavatra notenenin'ny ambassadeur an'i Saziadia de mba tsy mirorosaina intsony ny dikan'izay fa tena mipetraka tsara ao amin'ilay teny izay nampianarina satria izay le mahasoa anareo hoe tazominy ny teny nampianarina zany. Tazominy ny teny nampianarina satria tena nampianatra anareo mihitsy hoe tena ve ny fanonona an'io fa tsy misy ankoatran'izay zany. Somary kely hijery kely vetivety kely mihitsy tsika hoe manana faharetana kely sao de mba hitako ato ihany le izy. Hoe tena marina tena tsy hitako mihitsy le izy. Izay no fahamarinana. Niala tato le izy. Misy anakaiky izay mantsy no tiako omena anareo fa niala tato mihitsy le izy. De andazy nge jerevako kely hoe manana faharetana kely aloha fa jerevako vetivety ka sao de hitako ihany le izy. Miandry kely nareo fa mbola vao tsy lasa lavitra ny fotoanantsika. Somary jery kely zahatra mihitsy mantsy satria tiako aseho anareo mihitsy le izy hoe tia le izy de misy anareo de mba mahafantatra mihitsy hoe tena misy le teny nampianarin'ny ambassadeur an'i Saziadia. Zay.
de ity le izy a io zany le alphabet hébreu miaraka amin'le fanovana taty orina osiko anareo am'izay de ity izy ty ho hitako ihany le izy zany dia ty le izy ty afaka ampidirina am'izay le izy ty zao le vava io vava io zany a ve ny fiantsonana io fa ny olona nanovana azy osy o taty orina vo nisy nanao an'le osy o zay ny marina amin'izy zany fa tsy nytany aloha nanao an'io zay satria tatsika natany amin'ny alphabet aramianina aza tena vava amin'ny fiantsonan'izy io fa noho ny amin'le zava-misy tamin'le fanamboamboarana am'izay de lasa nivadika o le izy nivadika o le izy zay le izy zay ka ho aza vaika eto am'izay no mahatonga an'izy nataony sasany hoe o a noho ny amin'le transformation natonga an'izy zany zay anao sary am'izay za zay avo anao sary a rehefa hitantsika daholo zay zatrehitra zay de anao sary am'izay za hoe ity ny natonga an'io ity ny natonga an'io zafady nidra raha maty le retour a anjary tsy hitako le sary ty zao le iode a ataotsika le rafa ty zao le iode a ity zao le vava he a ity zao le vava ity le he ka ity vava ty zany a zay am'izay vo anazava hoe misy fanovanana ohatran'izao izy io ny original tamin'io a ve hitako mangamanga le original zany a ny original ve tiany original de taorinany original io a rehefa novaina indray ty zavatra ty a natao an'izao de nasiana teboka eto ambony a de ino lasa o ino lasa o zany io fa tsy efa tsy izy io a ty ny lasa o ty anefa transformation de rehefa ty ndray a natao ohatran'izao indray ny teboka misy teboka ohatran'izao hoe tompovoany ato amin'ny tezany ato indray de ty ndray ny lasa o ty ny lasa o ary ny io le atao hoe u na hoe u zany u zao ny tena fipetaky le sary ny tena izy a am'le fanovaovan'ny olona miala tamin'ity original ty zany zareo ny tena marina de zay natonga an'izy minakavy tsisy afaka amin'ny fahotana fa nanaonao foana ino ny original iny ny original io ty vava ty ny original am'ty zany a io a ary zay niantso an'io ve a afaka amin'ny fahotana zay namadika an'io oa tsisy afaka amin'ny fahotana ary ny magagany fafaky io a aloha raisitsika soratra fa misy lavatsika nyity ndray androany a de raisina soratra foana reny mba ho tadidy amin'ny manaraka de hitandreo tsara hoe nampianarany ziady ah io de jereto indray tsika de fafatsika lizy a de zao nizy nge raha ohatra ka nandray an'ity oa tamy voalohany avetsika tsara le sary mba mahagaga ihany any raha nandray an'ity ohatra ty izy a ihe a ho any zareo namadika an'io yahoo zany de mba gaga ihany tsika am'ty sary ty hoe ato ry zareo a namaky hoe ity a sotatsika ty a iode de ny ato ny soratany hoe a hoe naka an'le terme ia izy zany a de tato izy naka o zany ty izy tato nataony o ty yahoo de najanony hasy ny tato fa antena mperaka manina tsy mba natao aty mba nampidirina tato koa ty aty azanao soroko ty azanao ataoko lavidavitra le hasy sato mahina zany tsy manontanitina tato io de nafindra tatoko hoe natao hoe io zany neny zareo aloha yahoo reo sato aketo hoe yahoo io zany le yahoo ty ya de o de misy asa taloha natena nasytina fa raha vo tsy misy asa io de makaiza zany le asa ny dikan'izay de fantena mipetraka hoe naninona najana yaola izy najanona treto zany asiko ty maninona n najany ty tsy nampidirina
fanajanona tamin'ity terme yao ty, nakaiza le asy nampidiriny, fa tokony itoy de lasa hoe naninona tokony mba nisy angy atato eveko tsara, ia de asa, de ty zany le nitendeny zareo teo a, eto le asa, maninona zany tato sy nasiana a, io ne fanontena mipetaka, mba hitonga mba hivoaka hoe yao a, fa neny zareo moa zany de ty ambony ty neny zareo ty ambony ty a, ty yao ty hono ny azy ty, zay fanontena mipetaka amitsika hoe inona ny dikan'io. Manina ianao nana hoe ia tato, manina raha manao hoe yao a koa ato, tokony asiana ho angy ato e, fanontena mipetaka zay hoe manina tsy nasiana a, satria ianao nametraka a tato, manina koa ato ny tsy asiana ho a, tsy haiko nahazo ny mpiaina tiako tenena hoe raha nametraka ato am'le ia izy a, de tokony mametraka ho a koa izy atao amin'ny farany ato de lasa hoe yao a, tokony yao a ny etsony, fa tsy kony ajano amin'ny yao, raha manoatra yao nefa izy tsy eo le asa, de inona zany le soatra ny dikan'izay hoe nakaiza zany le tetragramme hoe iode he vava he, nakaiza zany ty, efatra ny lettre io e, ary lettre ny jiosy alphabet ny jiosy io, ny efatra io nakaiza le lettre iode he vava he, nakaiza io, fa najanona teo amin'ny yao, ka ho an'izay niantso yao rehetrarehetra, nakaiza ty aty ino tsy napetraka, fa tokony yao a io, fa raha napetraka reo tamin'ny yao io a, satria nareo miantso ia ato a de tokony ho a koa ny antsonareo farany ato, satria nareo nametaka ia y asa, ka ty koa a koa ty asivo asa koa io, fa tsy misy an'izany atao hoe yao mijanona fotsiny yao zany e, tsy misy an'izany hoe araka ny fiteny hebreo tsy misy an'izany, zany natao hoe fandrebirebena saina tena izy, fandrebirebena saina, fa raha ohatra n'io ka ono misoratra eo a, de mbola misy lettre ato ka raha janareo yao nefa an'io a, de io nareo fa tsy afaka mifahotana e, raha nataonareo yao a io a, de tsy afaka mifahotana foana nareo e, atria ny yao a ihany nateo hoe yahova koa rehefa avy eo a, zay ngena tonga ny lettre ny voa de lasa tonga hatrany amin'ny yahova, ny sasa manao yao, sasa manao yahova, ny sasa manao, mba eritreretinareo zany e, nao nge jefatsika eny ny vinyle yao e, zao ndray ny vinyle yao, alaitsika sary ndray ty ro fa fatsika fa tsisy ty aleo ihany, ho atoron'ny zay rehetra manao ratsy ity hoe jereo nge ty adalanareo ty, zany tsy izy daholo zany rehetrarehetra reny a, jery hafa ndray tsika, afatsika ndray aloha ty a, avy aiza na tonga an'io yao io a de fa nampianarika fa averina kely ndray mandeha, izy io a de avy amin'ny terme hoe ty zany le vava de he zao, de ty zany a nataonjareo hoe i le he a ahasa, ty ahasa, de ty am'izay a na asianjareo an'ity zataky hafahafa ty mihitsy ny nasiana ty ny sasa manao an'ity a, nasiana tepoka ato a, de sina a zay ato, raha ny te zay, zao no nataon'zareo, io zany tsy niova le 4 lettre, fa zao no nataon'zareo, de ty lasa hoe sady o ty a, no misy va io a, satria le v sy ny ato ambany, le ohatran'izao kely iny mantsy any dikan'iny am'zareo, any dikan'ity, any dikan'io, de zay ne misy an'ty ty kely ty, de lasa misy o a, de lasa va, de zay vao asan'ny farany, zao ny vinyle yahova, hitany amin'ny teny zareo any io a, sy ny asiany tempoka ato de sy ty ato, zay le yahova zay, de anjaratsika am'zay zay mieritreritra hoe jereo moa ty adaladalana ataon'ny olombelona ty e, sasandray manao an'izao ty ndray ataon'ny sasany ty, le adaladalana rehetrrehetra de avy any ny vinyle yao, de io le yao koa io zany, zao ndray ny adalan'ny sasany, metsy ndray ty, mbola adalana anakaiky io ty iode, de he, de vava, de he, de avy ndray ny sasany avy any, asy ny teboka menamena ndray ato, eto am'ty he ty sy ny teboka menamena, de yaho, lasa de ato sy ny teboka anankiroa ato a, de le jevakeo am'zay tsika iode a,
vakina am'izay io a de zao ndray le izy zao tia iode ka ia monko ny dikan'io deux point io ia e le deux point ty zany e ty a de ny hasa ihany a de ty midina de lasa o a de ty mivadikato de v a de ty mivadikato de a de hasa zao na tonga le eva de ny eva mivadika jehova rehefa avy eo zao daholo zany ny adalan'ny olombela rehetra mifanovaovana n'io anarana io ka irenretrrehetra reny le tsy mety daholo reny ampianariko atsika leo raisina sarindray le izy a matoka fahazaroa doly am'izay ny sary teo a ho an'ny je rehetra ny anatra de averina kely ka am'le izy teknisana mba hitan'ny olona am'izay tsy rare avy a ty zao le eva ty a le yahova koa de mifarana am'le yaho le izy zany de nasiana asa fotsiny rehefa avy eo ohatran'izao ny fanatona ny yahova zany tena izy a fa tsy hoe le w zany lasa tsy marina mihitsy zany fa io mihitsy ny lasa jehova sy ny yahova zao sary zao satria ny w de tena vakina ve mihitsy ny atraizatraiza fa ny olona mody manovaniovany hoe zany fa ve foana famakinan'io atraizatraiza zay zany no ny fanazavana amitsika mikasika ny am'ny teny de nda misy zatra koaroa kely vetivetika indray aloha mba somary mieny kely daholo atsika zany io moa fa voaray izy indra sy diso fa voaray izy io mba voaray io misy zatra jereva kely vetika parentezika indray amitsika rehetra tokantrano amaraparanana anazy aloha lasika reky ariko an'ity vaovaona kekety indray a raha hitako ihany le izy fa mijery an'le izy aloha dia tsy kivina malahelo hoe ohatrany lasa ahoana zany zavatra zany de tena mety izy fa aza manao satria mahasoa atsika mihitsy ty zatra ampianariko ty a hojerevantsika araka ny famarihany a miankina am'le connexion koato moa ty aty le connexion misy tena jerevana teo anaty connexion ny zatra nokaroako zao a hojerevantsika mihitsy ny hoe mba tsisy trolo zany no sodokany ino ny fahatsiany toetra ny sasany a manimba anareo ho any am'ny fahaverezana de ampianarina atsika le famarina hoe zao no izy amin'io a de leo mandeha am'izay marina zay tsika zany zay ty zao a avy eo amin'ny ino moa avy eo amin'ny Hebrew dictionary lexicon concordance zany tia keyword studies translation definition minine zany dia ny lettre iode he w zany aloha avetsika amin'ny original aloha izy de tsy hitanareo jery amy baiboly hebreo za baiboly hebreo tranainy ty resatsika ity voakatsika ato ny amy sisiny hoe iza moa zany neo rehefa aveo voaka ihany le izy koa jerevantsika iny izy aloha ty zao le 15 ty le iode he vava he io izy io a iode de he de vava de he de ovakitsika io zany a am'ny teny hebreo ina le famaky an'le ve a araka nyty hebreu dictionary lexicon concordance zany hoe tena zaho raha tena ny fandinina be mihitsy iny a de ny famaky an'ity vava teo zy zareo a va io alaiko sary ty matony hoe yahovany eny zareo tamty de tsy haitsona yehovany inany tsy fantatra tso zay tiany tenena amio fa ny tsika ny makasary any de mamoaka an'le ve fotsiny ty tsika tongavana hoe io ara le ve fa hitanareo maso am'izay a fa tsiko ny hoe zatra ny foronana hoe nataona fa tena ao mihitsiny izy ore io izy io le vava io zao le iode he vava he a de hitatsika fa mifandray am'ty ve ty mihzy a ary ve asa ny farany io izy io ty zao le ve a totsika volomparasy le ve izy ty a de ty izy eto zany zao zany hoe ny vava zany ozy ny fianarany rehetrrehetra zay manampaizina de nylaza mihitsy ny zareo fa tena vea ny fiatsonan'io a ve ny fiatsonan'io fa tsy ho zany ny fiatsonan'io zay niarana hita tsara zany tsika maso niarany jery maso niarana hita nolo dikeso de tsy hitany naleny a de averiko ihany a fa tena ve ny anaran'izy io a le iode fa sary le iode he vava ia de tena vakina vava izy io a hitatsika mihitsy ny le hoe
Yahova ao zao moa le fahadisoana am'le teny reny petrapetraka reny reny le fahadisoana de io le ve io ve ny famakinana azy angambany sitsika marika tsara eto hoe ve ny famakinana azy ty ve ty io zany izy io ve ito izy ito hoe eo ataotsika menamena ve ny famakinana azy fa tsy misy an'izany o zany ka zay zany anjarantsika mieritreritra am'izay mandinika tsara mihitsy ny hoe tsy misy ny teteny foana mihitsy ny teto fa tena ny famakinan'le vava de tena ve ny famakinana azy a zay na le hoe W zany hoe v de tena v ny famakinana iny fa tsy o zany nafakitsika tamin'ny atrany amin'ny hébreu tranainy a tany am moins 200 de atsika fa v famakinana iny ko raha sy de vendrana ve ny hébreu tena maro de izy ve ny tompony teny de vena hanovany io teny odiso ve izy koa aminao izy nge ny tompony teny de izy tompony teny ve mahita fa ve ny famakina io de nao novany o amietrety atsika zay ka hojevatsika ary ny famakina io tokoa amin'ny teny hébreu a zay aloha zany ny farany a efa nraisiko aleoatra iraisina sariny mandeha dia no aventure kely ndray tsika mpamaky teny robot amamaky teny robot ndray tsika ty ndray aventure fa de misy teny hoe inona ndray ary ty ataonao ty foatra ny mizahatra fa aventure de ama aventure ny aventure zany a kilalao anankiray a ampietetinareo hoe tena misy angeny teny mitombona tsara mihitsy ny amin'ny teny hébreu no nge tsika anao anty aloha za aloha amatika an'le clavier atao clavier hébreu aloha jerevatsika iny a zay de ndaotsika ary anoratra am'izay ato anoratsika de amy clavier hébreu iode de hea de vava de he anao nge inotsika io e inotsika io atika aloha le izy Yava. zay le izy aleo atao akekika micro eto eo vakiny a Yava. vetsika eny am'le Yava. iava zay mihitsy nzay zany hoe io lettre io zany efa vakiny iode he vava he a de iavana ny robot aza mamamaky robot hébreu mamaky an'io a hébreu mahay mamaky hoe iava eny teknisiana ve izy teo aloha verina tsara atao akeketo a Yava. Yava. zay ka anjaratsika zany mieritreritra hoe rehefa vakina ny teny hébreu de tena mazava-be mihitsy ny fanoratana iode he vava he atseny tao ke kilalao mba mahay hoe iava ary zareo ny robot raha ve mahay de tsy mbetsika hoe tsy mba mieritreritra fa iny moa zany hoe nitika tsy miditra amy robot fa zany resaka robot zany resaka afo zany a fa ny tena famarinana anjerevantsika hoe io teny io a de tena manam-pofo mihitsy fa tena manambara zany ny sohatra masina fa ny anaran'le dada iava de iava marina iava izy a ary anaran'le zanany de tena yahosoa ary zay miantso an'izany anarana zany de afaka mifahotana fa ny anarana yaho de anarana tefitefena fahatany fotsiny teny a tsy misy an'izany araka ny teny hoe tsy manana lettre ve ny hébreu tranainy diso zany hitatsika teo mihitsy ny lettre ve de adala ve ny hébreu de zareo ndrey ve zany mampianariny efa firina hoe lasa o ny ve aminazy ka raha tsy misaina izy tompony teny ndray ve ny ampianarinao hoe ianareo de diso ty teninareo ty fa mba mieritrireta ny tena marina lettre ve mivandravandra be zao ve famaky an'le vava hoe ve de lasa ho avadikinareo o fotsiny zao ve le izy ary vokatry zany de tsisy afaka mifahotaninareo ka ny résultat c'est le résultat qui compte tenenina amrehetrarehetra fa ny anarana mahafaka tamin'ny fahotana lasa tsy manota intsony ny olona zany hoe naresy de voly de ny anarana hoe iava tsy ahosoa reo no naresy de voly ary ny tanjona de maharesy de voly satria reo no mamono ny olona resy ireo tamy lalan'ny anarana hoe iava sy ahosoa zay manatona ny iavandreo iava zany de manatona ny ahosoa le zanany a de ho tonga any amy lantsilantsynareo mirazo atsika raha samy tonga saina miverena am'le tena tompony teny a am'le fampianarana tena marina zay ny famariana miverenao amin'ny ahosoa miverenao amy dada malala iava otahiny ahosoany atsika rehetra
no ariva afakasana. Voninahitra anao dada Malaiava, voninahitra anao mandrakizay. Ny hatsaranao ny amin'ny zehitra mandre ny teny, ary ny azaovanao ny zehitra miainao izao fampianarana zao. Taio ny fanazavana, taio ny fampianarana, taio zay rehetra nomena teto, hitondra soa amin'ny zehitra nandre ny teny ingenao dada Malaiava, ary amindra fo amin'ny tsy fahalalany mba hiverenany makaominao. Mamaly vavaka ary mamaly antso, aoka iseho ny voninahitra ao. Efa naseho ny famarihana fa ny anarananao mihitsy no fandravana an'ilay devoly satana sy ny firongony sy ny miaramilany, ny anaranao Yahava. Fanapotehana ny ratsy izany anarana zany, fandravana ny famaizina rehetrarehetra zany, fanapotehana ny ratsy rehetrarehetra zany anarana izany. Anarana mahery, anarana manavitra olona, anarana mamonjy. Zany na tonga ny anarana hoe Yahoshua, Yah ilay mpamonjy. Ianao zany dada malala Yahava. Voninahitra anao mandrakizay, misaotra ny amin'ny famonjena, fa tena azo ny famonjena noho ny aminareo mianaka be fitiavana. Misaotra Yahoshua, noho ny aminao tonga ianao mba hamonjy, tsy atao verimaina ny rahanao Yahoshua. Voninahitra ho anao mandrakizay, da io zao teny rehetra zao, hitondra soa amin'izay miaino Yahoshua, hitondra fahasoavana ao an'izay mandre. Sy ady ahy mangataka aminao, alefaso ny fanahy masina, iantso ny olona, hampipevaka ny olona, mba hitodika izy ho any aminao. Voninahitra anao mandrakizay dada Malaiava, amin'ny anarany Yahoshua. Amen. Dia misaotra antsika rehetra niarany eny sy naraka amin'ny fampianarana hatramin'ny farany, ny ambasadorany Yahoshua faly niaraka tamintsika, ary manona ny hatsarany Yahoshua mialohan'ny isarana, dia samy taina soa ataony amin'ny manaraka indray velona tomboka.